mirana ny fiarabanantsika isatokantrano amin'ity aliny alady fa fito ny volana décembre 2024 ity ao anatin'ny fandarana l'actualité hatrany ianao amin'ity aliny ity izay indrindra no iresantsika ny toedraram-pirenena ao ihany koa ny zava-nisy tamin'ity herinandro ity zay no nahatonga anay nanasa an'Andriamatoa Gilbert Rarzatovo tamin'ity androan'ity ianao mo mpamakafaka ara-politika mo mpanao gazety raha teo ihany koa teo aloha miarabanao Andriamatoa Gilbert Rarzatovo. Nanasananao moa androany amin'ny hoe mpanolotsaina anao eny anivon'ny fiadidina ny primature anisan'ny teboka ray somary na bebe resaka ihany tao ao ty resaka hoe dalo nisy ny teny hoe dalo ny ovafo za manokana aloha tsy de miandala an'izay fiteny zay hoe dalo ny ovafo fa ho azy zany ohatrany hoe dalo ny lavolefina. Inona ny ao ambadika io zavatra io satria matetika amin'ny fanontaniana mipetraka hoe karazana cinéma ny zava-misy amin'izao fotoana zao. Cinéma ahoana moa izy tsaroko ny zava-misy zany raha ny feo mandeha zany tatoato hoe zavatra natao fotsiny zany io ahoana ny olona manana an'ireny akanjo reny aveza reny akanjo reny ahoana akanjo maitsomaitso zay nataon'ireny kotro tary niova filamatra reny zany raha ny fandiniana azy. Inona ny mahatonga an'izay fomba fijeriny olona zay fa raha hatreto aloha izay mpanao gazety de nentina tany nahita babe maso ny zava-nitranga teny atoerana ary misy tokoa reo olona reo zay hoe ny lavolefina reo zany hoe le izy any atodika hoe zavatra ngeza be nitranga teto amin'ny fireneny événement ngeza be otsika mpanao gazety ny antony de tsotra satria narehitra amin'ny faritra atsimo Madagasikara nandritra ny transition iny zany nitrangan'le zavatra zay dia lasa atotsika hoe tao anatina toetany miady zany hoe en état de guerre raha resantsika amin'ny teny frantsay ny faritra atsimo iny tsy azony olona zany matetika na hoe tsy mahataitra ny olona intsony tamin'izany satria zavatra hoe alatromby zavatra misy satria zany resaka lava be teo amin'ny tantara amin'ny firenena nisy zany zavatra zany fa saingy niova le endrika da teoriana de raha vao tarafina avy aty ivelany le izy zany hoe tsy ny faritra atsimo no miresaka fa ny olona avy aty ivelany faritra atsimo dakony hoe ny aty ambany andro zany na ny faritra hafa tsy mahalala loatra zany hoe resaka dalo zany phénomène dalo de ohatra mitokiky me maheno an'izy hoe inona fa maninona de raha ohatra miteny hoe anarivony nge na analy mihitsy ny dalo mandeha de ohatra mandalo fotsiny eo sofon'ny olona zany hoe zavatra efa mahazatra ny amin'ny faritra atsimo zany fa nefa efa rehefa tsy iainan'le izy de matetika tsy rarahin'ny olona am'le fiteny frantsay sans arrive qu'aux autres zay nge le mahatonga ny olona miresaka hoe inona ny eritreretako an'izany zavatra manahira an'izany de lasa rehefa ndresana l'izy hoe dalo avy any atsimo de lasa anaovana sary teny isan-karazana de lasa hoe maneso anatina resaka isan-karazana zany zavatra zany tsy fahazahoana na fitiavana napotika any koa le asa amin'ny filavona lefony dalo tany atsimo lany hoe fametrahana fandripahalemana any atsimo le voalohany loha nresako le tsy fahazahoana le lazay koa hoe tarafina avy aty ivelany io de rehefa mbola tsy iainany zany hoe dalo manafika tanàna sala amin'ny any amin'ny ady zay be deabe ny tsinena zany ady zany teto Madagasikara de tsy azo zany fa rehefa tantarain'ny fampahalalam-baovao de variana fotsiny mijery ny documentaire isan-karazany avoakanareo mpanao gazety de ay ve misy an'izany de mandalo fotsiny de lasa satria tsy ainana zay le azako anao hoe tsy azo le zavatra de lasa hevitra vaovao mitsireo anatin'ny saina ny eritreritra kelyn'le olona zany no avoakany fa tsy le zava-misy iainan'le vahoakany atsimo mijaly no zay zavatra zay fa ho an'ny vahoakany atsimo de tena zava-dehibe ho azy ty taona 2024 ty hatramin'ny siny resaka phénomène remenabila tany atsimo mandra-pahatonga an'izao satria zao izy
vo miaina ao anatin'lay tsy zako hoe fandripahalemana tanteraka fa ao anatin'lay rezaka an'le fiverenina ny fiainana andavanandrony zay zany ndray faharoa am'le resaka an'le hoe fananina atao ny désinformation satria toerina le asa nataony fanjakana ao anatin'izay ny antony tsotra resaka tombontsoa io misy olona mahazo tombontsoa ao anatin'ny fandehanany alatromby mampampana any amin'ny faritra atsimo taka ny trafikana bois de rose ihany io taka n'izany ihany koa satria be debe zany ny resaka mandeha hoe ny miefa lasa rarana mafy any any amin'ny faritra atsimo de efa nisy fizarana basy isan-karazany tao anatin'ilay dahalo de renyle resaka hoe dahalo manana fitaovam-piadina mahery vaika sy ny sisa tamin'ny transition tsika nisy basy tratra avy any toliara tsy hita moa zay lalina leny misy basy tratra tany amin'ny conteneur tany tomasina oaiza daholo ray mibasy reny nakalefa tany amin'ny faritra atsimo araka ny resaka ny gendarmerie tamin'izany fotoana zany no zany misy olona zany manana tombontsoa ao anatin'ny tsy fahatombana fandripahalemana any amin'ny faritra atsimo inona ny antony zavatra maromaro voalohany mety resaka raha politika mety resaka raha politika hoe avelo korotana any amin'ny faritra atsimo fa rehefa mikorotana any amin'ny faritra atsimo raha mahatratra 1 million ny olona mihetsika any anatin'izany amin'ny faritra tapany atsimo Madagasikara rehetra ary mety ho zay raha koa tinatra ty ambaty finandrahana mandra-pahatongan'ny mailaka sy ny faritra atsimo rehetra ny Madagasikara dia moramora manadaboka fitondrana rehefa aveo ohatra zany zay zany mety hevitra politika ambadika hevitra raha toe-karena indray de no hoe am'le resaka halatrombo teo zany hoe misy trafikana aomby mandesiny zany ny hevitra raha toe-karena ihany koa de no hoe faritra atsimo be debe ny arena kibony tany eo dia be debe no mitsikilo andreo arena kibony tany reo te aka an'izay arena kibony tany Madagasikara zay dia amboarina ny zavatra rehetrarehetra mba hisina korotana mba hazahoana milalao anatin'izay misy azy any resaka hoe fandroana an'le olona tsy hipetraka ao toerana misy azy mety salan'izany tao ka noho zany ty zo ny fitondram-panjakana ina moa ny problema fitondram-panjakana hatramin'izay hatramin'ny ny verena ny fiainana ara-dalàna zany hoe retour à l'ordre constitutionnel tiako resahana hatramin'ny alaniny président république anakaty dia le tsy fanana ny fanjakana vahatra amin'ny fahefany any amin'ny faritra rehetra manerana Madagasikara zay zany zavatra manahira zay ahoana nahazo ny fanjakana an'izay vahatra hipetrahany an'izay dia ny problema atsika zany de zao lay fahefam-panjakana mbola mangozozo satria crise lavabe ny ainy atsika de tsy tafapetraka zay fahefam-panjakana zay tao anatin'ny teto Madagasikara ka le faritra atsimo zay zany raha ohatra amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernement ka nsahana manokana zany ary mitarika an'izany de ao anatin'ny andraikitra tena saniny satria ny prime ministre dia sady lehibe ny administration eto Madagasikara sady lehibe ny fitandrona fandripahalemana anatiny eto Madagasikara zany hoe chef de l'administration et chef de la sécurité intérieure zay zany ny andraikitra ny prime ministre ka ao anatin'ny andraikitra misy azy tsara ao amin'ny fitsinjarana ny fahefana araky ny lalam-pandrenana zay fisahanana zay andraikitra zay no ataon'izay ka raha ohatra ka mandrafitra an'izay fiverenana fandripahalemana tany atsimo zay dia tena ao andraikitry ny prime ministre mazava be zay ary matoa hita le résultat satria vokatra tsara no hita ao anatin'izay de satria nohone hiezaka nataony mpitandro filaminana teo an-daniny ary eo koa zany a niezaka ny nataon'ireo ray aman-dreny isatsokajiny eto amin'ny fitirany sy ny tompona andraikitra any amin'ireny faritra ny tsinjara-pahivana reny takany hoe député takany hoe ny maire takan'izany reny olona rehetrarehetra zany niaraka fandrombona tao indrindrindrindra moa fa ny teratany ny ina moa ny zanaka pele zany reny faritra reny zany hoe tamin'ity indray mitoraky zany dia tsy natao fotsiny le hoe nalefa le miaramila nanaovana expédition tary amin'ny andro ny transition a de inona tandroka moa zay koa tsy filazako opération tandroka opération tandroka sasina fa nasina foto-kevitra angeza be de no hoe feramientana ny rehetrarehetra aloha ny fampiasana basy dia ny feramientana sy ny fitezana nisy technique d'approche ary nisy philosophie napetraka tao anatin'lay satria zay hoe ny olona rehetrarehetra nray satria tsy ny olona avaty any tanàna rivo mihitsy
tsy ny mpitondra fanjakana ivelan'ny faritra mihitsy no alala voalohany zava-misy eo amin'ny faritra io fa niteratany eo aminy ary zay ny mpiavy eo avy eo aminy aloha ary zay zany everiko fa zava-dehibe anakay nitondrana an'lay famerana fandripahalemana atao ka raha misy miresaka ny matetika ny hoe ay de lasa anaovana vazivazy ary izy da anova fosany sy ny resaka rehetrarehetra mety filazana n'izay fomba ilazana azy io fa ny zava-dehibe de no hoe miverina fandripahalemana ary afaka miaina araky ny tokony iaina ny vahoaka ka ninoninona fomba natao tao ninoninona fomba natao tao na ny zarana-kanjo reo no aveo zay hitranga amin'ny ofisialy na nisy fampidinihina tamin'ny zareo na nisy dinika amin'ny fanaovana taminy ny zava-dehibe de nametraka mbasiny izy tsy zay ny résultat tadiavintsika ka na inoninona fomba nentina tao anatiny tao andraikitry ny fanjakana no mitady an'izay stratégie zay fa ny olona ny olom-pirenena de mahita fotsiny hoe ny olom-pirenena any amin'ny faritra atsiny de hoe lavolefina na nametraka mpitaoam-piadina ny dalo de zay ny zava-dehibe zay ny résultat ilayntsika iaka zay indrindra ao anatin'izay misy an'le hoe paikady nieritreretina hoe hijerena nreo dalo ny lavolefinareo le hoe réinsertion sociale zay nitaky vola be nefa ny fanatanterahana zay anisan'ny mahatonga n'le kritika ihany koa hoe anisan'ny mahatonga fanakianana betsaka amin'ny gouvernement zay teboka anankiray satria vola betsabetsaka ihany nitadiavina am'izay réinsertion sociale zay ka olo-pirenena ny any faritra atsino sa tsy olo-pirenena sahala amin'ny olo-pirenena rehetra tratra fragilité era Madagasikara andraikitra ny fanjakana ny miantsa any fa tsy hoe nisy dalina ny tao de avelao any tsy raha itsika any fa fiverenandreo anaty fiarahamonina zava-dehibe eto Madagasikara ny io tsy any komorany faritra atsimo ka hoe nahoana ny lalina be dehibe ny volany ary matoa izy andanina vola ohatra tsy fantatro le montant le vola za tsy mahalala an'ray fa ny zavatra tokony atao de andraikitra ny fanjakana mijery any zany satria raha ohatra raisiko le resaka an'le hoe nisy zavatra anankiray situation nisy tao ino moa zava-misy anankiray le lazako anareo nisy ohatran'ny ady mihitsy ane tany faritra atsimo ary ady mitongilana satria tsy nisy ny vahoaka tsy afaka ny tena hoe mbo nananabasy na ninona fa ny miaramila zay tonga tany tsy afaka nijanona tany elabe ary tsy naharakotra ny faritra atsimo manontolo fa fitaovana teo am-pelatanana koa teo eo ihany de ny vahoaka zany no zaka ny mangidy rehetrarehetra tao anatin'izay de rehefa ny zaka mangidy rehetrarehetra ny vahoaka dia tonga tamin'ny fenitra anankiray tsika oaka zay le izy fa ndao alamina ary ny resaka de ny lamina no ny asany fitondram-panjakana ny fahefana tany amtoerana isan-karazany reo fahefana radrazana ny mpitondra fiovana sy ny sisa de rehefa ny lamina zay zavatray de ahoana am'izay ary nitadiavatsika zay le reconstruction ne raha ohatra resantsika hoe tao anatin'ny ady reo olona reo ne zany de amboly katsaka de anana zay oaka zay le resaka fangalarana amboly katsaka de amboly any maro aloko ohatra nany faritra sisa amin'iny faritra andreo iny zany hoe amerina azy amin'ny fiainadavanandro ka zany mametrako le hoe fangamony any tsy vahoaka ny Madagasikara vahoaka ny Madagasikara tokony anaovana zy zavatra tokony atao ary tsy hoe izy nani any ko zay le zako hoe tsy takatry ny olona ivelany io ka ny olana ma tsy matetika de hoe reo olona reo fa dalo nanao zavatra ratsy nefa ny tsy tsaraina any ma tsy mahatonga n'le député sasatsasany somary tezitra ihany amin'le tezitra satria tsy député avy any azao tezitra satria tsy député avy any fa andao ary tsaraitsika de andao ary anao prison e fa raha zay lazako anao zay hoe tokony hatratra 1 million zany amin'iny makeo amin'ny faritra mailaka mandalo ambato finandrana sy ny mianatsimo iny rehefa tambatra angamba reo mahatratra 1 million raha hoe telo arivo azy de ndao ary de raha izany ary natao de inona moramora kokoa ndao ary anao procès du siècle de ataontsika milahatra dolodolo reo de mandalo amin'ny fitsarana première instance de rehefa aveo atao an'izao fa raha izytsika izy no hoe de inona no zavatra de aza anana an'izany moyen anaovana an'izany vetsika voalohany ny faharoa mbola olo-pirenena ihany kora no gadrana sady rehefa averinao eo anivo amin'ny fiarahamonina reo tsy maintsy tadiavana fomba ihany koa amery anazy amin'ny fiarahamonina ka raha izany ve no atao zany tsy
mety hoe dia ahoana zany dia nisy ny victime ane nisy ny sisa ho azavaiko ndrefa avy eo fa ny aha fotsiny tiako resana dia nizao état de guerre an-tany firenena atao anaty zavatra mitranga tany malisiny sara io nge raha nihitatra anaty ravina teto hoe fa so ihany fa voafefy le izy am'izao fotaon'izao dia milaza dao ny critique isan-karazana fa ozy aho hoe sanarivoko azotra fa rehefa ny tena nitratranyio raha anio mikorotana mihitsy ny sainy maninareo ny tsy van'ny fanjakana amin'ny fomba rehetra tadiavy reny solution io taka anyteneny ny olona ny faritra tsiny ka noho zany zany dia no hoe na ohatrinna volalany na ohatrinna volalany ihany koa amin'ny fomba ohatra raha rahatsika famerena amin'ny fiarahamonina mpivari tena ohatra sady am'izany ihany koa tokony andraisan'ny fanjakana volangeza be fa tsy hoe izy a rehefa mivary tena ko avelo hoaniko tsy zany ankele izy tsy zany ny fanjakana ray aman-dreny mitondra amin'ny firenena fa ny fanjakana mitondra amin'ny firenena zany a mitady foana ny fiverenan'ny olona ao aminy ao anatin'ny fiarahamonina sao anatin'ny tanitandalàna sy ny sisa ka na mitenitsika zao hoe andao sazina tolotolo dia sala am'izany nakanohitra anakiray teo hoe reo koa le izy fa nisy mpivary tena koa taty dia efa nanota teo amin'ny fiarahamonina sy ny sisa dia tsika na ka izy ary rehefa nanana client tary dia avelao any fa zarara ina tsony dia izy ny zololombelona zay zany a mampivady am'izay dia lanjaitsika foana le zavatra rehetrarehetra dia mitaditsika moindre mal marina fa tena manahirana be zany hoe olona tsy tsaraina zany nanao fahatsona olona tsy tsaraina zany manao fahatsona nefa lalovana atao anaty tantara anakiray zany a tsy zaka raha ohatra ka ataony zavatra sala zao no zany aloha dia mitady fomba moramora kokoa amahana n'lay problème tsika dia zay nataon'ny prime ministre tao prime ministre moa dia nahitaloza mihitsy amin'ny zavatra rehetrarehetra endrika indrenatra amin'ny hoe mitady anao ina moa zanadambo ndray dia mitady apakatra tia taninarivo sy ny sisa feverako azy io raharana mafia io rehefa le resaka andreo le very tombontso tao anatiny io no mitady anakorotana mba ampiady ny fanjakana ao anatin'ny samy fanjakana hoe io ary mba zany ny fomba anakiray zany apedina ny ohatra ny président ny république sy ny prime ministre na ny gouvernement sy ny prime ministre zay tsy ao anatin'io resaka fifezana io fa ny fahitako azy dereo misy tetikady matypaika napetraka tamin'io anisan'izany ny fanajana ny lalàna eto atoerana sy ny fanajana ny fifanarahany iresa-pirenena natao ohatra ny fametrahana ny antsona hoe commission de paix na vomerany fandripahalemana isahanan'io dia hojerena daholo ny réparation zany hoe ny ahoana no azahoana manarina ny zavatra simba teo amin'ny fiainam-bahoaka ahoana ny itondrana indemnisation teo amin'ny fainam-bahoaka an'zay zavatra simba rehetra zay le commission de la paix dia ao anatin'io ary ao zany a dia misy ny mpitandro ny filamina misy ny fanjakana misy ny fahefana radrazana misy ny mpitondra fivavahana ao anatin'io ary zany foto-kevitra zany efekeny firena mikamban'zay efekeny firena mikamban'zay ka zany nanaovako anao hoe io a tsy hoe nataotao foana io dia andreo tokolo rogene nanao ny hevitra fotsiny tao anatin'ny saintao miaraka amin'ny ny ekipany ao primature sy ny sisa fa zavatra ny fantoko atao anatin'ny fiorenany lalàna eto atoerana sy ny lalàna iresa-pirenena nazaona manatanteraka no zavatra io ary tsy zava-baovao ho an'ny communauté internationale ny zavatra sala amin'io e zavatra io Boko Haram tany na tsy mitovy aza tsy tena mitovy aza Boko Haram any amin'ny tany hafa sy ny resaka islamisme ty amin'ny faritra avaratry Afrika sy ny sisa misy zavatra fanamboarana reconstruction sala amin'io zay miainga ao anatin'ny fampihavanana ny victime sy ny nanao ny asaratsy aloha tao anatin'izay anisan'ny nandeha koa tamin'ity herinandro ty moa ny raharaha marika ravalomana zay Jean-Marc Comba nisy ny fandehanan'ny masoivony Allemagne nitsidika ny ministre ny fitsarana nangataka an'izay hoe fanafainganana ny raharaha Jean-Marc Comba io zay voatory voasana amin'ny raharaha fatongavana fiaramanidina iray tsy fantatra hoe aveza sy aveza na tonga ny ACM manotory ho anareo ve zay atao hoe fitsidihana nataony masoivo Allemagne zay tsy midika ohatrohatrany hoe pression zany ary hoe tsy efa mahafantatra koa ve izy anoany hoe misy atao hoe mety mitongilana ao anatin'io raharaha io
ny zavatra misy azo lasainy hoe fanao ihany zany na pression anakiray fa anaty zay nge ny andraikitry ny consulat na ny mahasovo anaty firenena anakiray matetika tsika tonga de tezitra nanotsabatsabanareo amin'ny raharana ety fa reo olona manana information koa ary mahalala tsara ny hoe inona tokony ataony io raharaha valy manana io fiverako azy amin'ny mampanao gazety azy andinika misy zavatra za moa niteny tamin'ny andro voalohany rehefa nanontaniany ny télévision anakay tozy izy aho hoe misy mise en scène politique goavana be ao anatiny zay mihoatra ny fahatakaratsika ny zavatra misy eto toerana lazako an'izany de reo io resaka avion io na resaka io aéroplane sy ny sisa resahana io sarotra be nino an'izany hoe avion tokoa no natongavana to ahoana ny fomba iangana zany raha tsy misy complicité internationale ao anatiny zay ny lazako anao misy mise en scène politique hypothèse raha io koa no mety hoe tsy nandeha avion sy fa nandeha tamin'ny ranomasina moramora kokoa ho an'ny olona manao stratégie famerenana olona ray eo amin'ny taniny tsy te ho fantatra raha tsy tonga ao amin'ny taniny mandeha fazy amin'ny ranomasina amin'nosontsala amitsika mety eny amin'ny plage izy de manao clotte be zala-pitsangatsangana rehetrarehetra de manao sous-vêtement de mitangina vedety zala-pitsangatsangana rehetra manao solomaso mainty de lasa aterina any ampivoany ranomasina ny sambo anakiray de ny sambo anakiray manatitra azy any amin'ny tany any eto amitsika koa moa zavatra malalaka be ny sisy-dranomasina de mety apetraka any ampivoany ranomasina de vedety ndray ny makanazy any mety salam'zany ka zay no lazako anao na avion na mety possible ihany ko teny mety vato any izy niditra fa ny zavatra misy ao anatin'ireo de misy mise en scène politique zay mbola tsy takatritsika izay zany mahatonga an'le hoe Andriamatoa Marc Ravalomanana aloha zany tazomina mandra-pahafantarana an'izay hoe ahoana marina nahatonga za mihitsy fa fafantatra ny communauté internationale io any fiveren'ny Ravalomanana tetone à la James Bond donc zany zavatra anakiray tsy tateraka raha tsy misy no milalao azy ao anatin'ny zavatra rehetra mety marina ne fanjakana tsy nalala azy mety misy mamarina azy zay raha James Bond ohatra no alatsaka ry zalany amin'ny toerana anakiray tsisy mahita raha tsy voatonga anatin'ny toerana io izy na tsy fata zany hoe ny fikambany resepele indrindra ny tany vavetika efa misy zavatra tiany apetraka tiany atao anatina zavatra anakiray de tsy voazakanao izy niny indrindrandrindra mo fitaovantsika tsy manana an'izany fombo zany fa rehefa ao de tsy misy ny victime sy ny alina rehetrarehetra ary mety ao anatin'izay reo olona ao anatin'lay resaka figadrana sy ny sisa reo mety mise en scène ihany koa ny resaka analysiko zay io resaka fitanany Ravalomanana io mba hazahoana mitady fifarana anakiray miainga avy ao noho ny intérêt ny firenendehibe petraka eto dia mety mamarina azy zay satria rehefa ohatra nalefa ny resaka nisy manifestation be teto Antananarivo mijanona tampoka daholo ny zanaky tady nanginy inona mampangina azy mety misy marina ny zavatra teneniko zay le naovako an'le hoe zany zavatra any fa ny mpanao gazety mo tsy afaka nandalina an'izay zavatra fa ny tantara fotsiny azay zava misy teo anatin'ny ihany fa raha tena manao fanadiadina ka misy mpanao gazety lasa ny Afrika Atsimo manao reconstitution ny zavatra natao sy ny sisa mety hita ihany marina fa tsika moa tsy manana an'izay fahefana anao an'izay zavatra fahefana ara-bola sy ny ara-materialy ngamba ny verina zany fa raha misy tena hoe investigation verina de mety fantatra marina fa ny mpanao gazety indray no manaraka an'lay filazana ara-politika sy ny filazan'ny intéressé ao anatin'le resaka dia lasa safotofotony saimbao fa mpanao gazety natao hitady ny zavatra marina ao anatin'io mety zay ny zavatra marina fa minoa anao raha tsy makany amin'ny réconciliation nationale io de resaka misy fifanarahana ikarakarana 2018 sy ny sisa zay zany no ao anatin'ny zavatra io na intérêt économique fotsiny zao eto Madagasikara fa zany hoe io tsy vitan'zay hoe dadanay avoay de ny aninanay asaozao de minona fa mety misy zavatra kilalao ao anatin'io zavatra io dia mety milalao anatin'izay ko ny mahasovo isan-karazany milalao
manao raha tsy manao figura de manao acteur principal ao anatin'le zavatra rehetrarehetra zany amin'ny fireneny dehibe mandeha daholo zany zavatra rehetrarehetra any indrindra hoa fa Madagasikara manana toerana maha izy azy am'izao fotoan'izao tritritritra ara-toekarena zay ara-stratégique géostratégique géopolitique manana maha izy azy tsy avelavelan'ny olona ho azy andehandeha fotsiny eo fa raha ohatra ka mandehandeha ho azy fotsiny io de tonga any amin'ny fifanarahana malagasy samy malagasy ny resaka rehetrarehetra sahirana am'izany ny fireneny dehibe no zany tsy mainty jerena hoe ahoana ny créena dédale isan-karazany mbo atsy tonga de ho tonga any amin'ny zavatra tadiavitra lahy ty zavatra ty zany ilazako anao hoe misy mise en scène ngeza be ao anatin'io fa zany tsika moa manaraka an'le vaovao zay mamaky anareo fotsiny de hoe zao ndreo de ny ACM toatra nylaza hoe to zao le zavatra de nisy ndray taitra magro toatra ny hoe teny vato ndray tokoa le izy nidina fa tsy tali de fanao anatin'izay ny vahoaka fa misy politika avoleta io fa le politika avoleta zay inona no ambadika le izy zay zany tokony takarsika ia fanontaniako farany angambany ty andriamatoa Gilbert Rarzatova mialohany anakatonatsika mifandarana ty resaka jirama ty a tatoato mo nanisy ary reo fanambarana maro zay nataon'ireo tompon'andraikitra ambony eo anivony ty orinasa jirama ty raha tsy teny ny ministra misanan'izay angovo zay raha tsy teny ny filohan'ny conseil d'administration sy ny tale général ny ty orinasa ty de nilaza fa atsahatra ny resaka délestage efa manao mafy zareo kanefa ny tatoato de somary mbola taratra ihany hita taratra ihany zay délestage ary mampikaikainany vahoaka ary zay ihany koa lasa misy délestage na rano koa tatoato de nahagaga zay ray andro manontolo de manangona rano agny ana de lasa mividy de mividy ina ohatra hoe bidon PDB de fenona rano dolidolo ka io a verina am'le resako tao resako anatin'io de resaka problème structurel io ao anatina problème an-jirama fa io tsy problème ny hoe alany fiainena de mandeha io na leoko lavitra nisy fiainena ihany to ohatra ny adarakadana koa zay tanle fiainena fa zao voagaza problème be zavatra ao anatin'izy raha mbola itsika mieritreritra fa hoe tsy tsika no mitatana ny atsika tsy ny fitondram-panjakana manao ny réforme aingana be eto Madagasikara eto la tsitsy mandeha eto io fanjakana io resaka ny hoe gazole napadorana zavatra renana aiza na rano an'izany zay napiditra an'izany stratégie zany napiditody amin'ny firenena fa ny zavatra tokony ho izy de ny hoe andekaleka matasoa arivanina tsy telimita sy ny sisa sany zany ny tokony zava-dehibe tsika nke manana rano be dehibe fa maninona no miodina mandeha makany satria natosika ho any amin'ny intérêt fivarotana solotana eto Madagasikara de zay lovaka andreo hoe problème structurel ary mbola aditsika ka ny fanjakana ny vaolana amin'io za tsy comprendre mahazo a le hoe mbola mijaly kely tsika am'izao fotoan'izao fa ao anatin'ny fijaliana tokony hijery ny fanjakana indavy ny réforme aingana tokony atao tsy ny andro velona tokony hibakeo tsika fa tsisy raha izy any velany atsika mihitsy na inona lina ny tombotsony any mamay azy io resaka amin'ny akapobeany zany tsy resaka jirama fotsiny resako zao zao mandeha sino raha rafa ny sino daholo ny volamenatra ny anaty era protégé sy ny sisa de tsy matenytsika tsy afaka mijerytsika hoe iza marina moa mame viza any reto sino be dehibe tsy voafeto Madagasikara eto zany tsy voajerytsika zany tsy voalamina ao anatin'izany ny zavatra be dehibe de ao anatin'izay resaka ka zany milovako anao hoe tsisy mivola ato maninona tsisy mivola tsy tokony atehitra am'izany tsontsika fa hitady fomba hoe aona ny mampandehanana ny fiainam-pirenena amin'ny arena misy eto amintsika ta fa lazako taminao le resaka volamena alefa ao amin'ny resaka le hoe ao anaty banque centrale pour être en caisse métallique tsy ny zany zany hoe ny tokony ho jereny fanjakana misy réforme be dehibe tokony ho hita amin'ny vahoaka eto fa tsy lany andro tsika ao anatina resaka politika hoe ndao ho zarainy Antananarivo na resaka hoe noho ny resaka politika de be dehibe ny zavatra tsy mandeha ohatra mame hevitra anao am'izany ako ny hoe mame
hevitra ny ohatrany hoe eto amintsika ny prime ministre no responsable eo anatrehan'ny parlementa nohon izy misana an'izay fanatanterahana ny baiko meny filohampirenena zay filohampirenena baiko manomeny grande orientation de manaraka an'izay zavatra mandeha sy tsy mandeha zay nidikan'ilay conseil des ministres rehefa avy eo fa ny conseil de gouvernement ao anatin'ny fanatanterahana ny asa rehetrarehetra hoe zao natao zao natao zao natao araka mibaiko ny président ny république fa eto amintsika noho ny resaka intérêt politique indraindray de misy hoe ministère rattaché ny présidence zay tsy tokony tombona fa mifanohitra amin'ny lalam-pandroana satria lasa ny président koa lasa responsable any amin'ny resaka assemblée nationale raha zany resa nefa ny prime ministre ihany ny tokony ho responsable de fa ny président de république manaramaso ao anatiny io ka zay le azako anao hoe ny resaka eto tokony ajanona aloha ny resaka ananana politique isan-karazany fa hitadiavana lalana ao anatina resaka réforme mba hampino vahoaka satria manomboka tsy mino ny vahoaka tsy voagery ny firenena raha vao manomboka tsy mino ny vahoaka tsy mino mpitondra azo tsony fa de efa manany ihany fotsiny sisa zavatra hafa nitany vahoaka ao anatin'ny action ny gouvernement marina fa miasa zareo ny olona ma tsy lasa ohatrany tsino zareo tsony hoe io tonga ny mercyship efa tonga eto de mbola tsy salamy zany teto Madagasikara zava-dehibe eo amin'ny fahasalamam-bahoaka zany fa tsy azony olona de lasa ny campagne entier an'izay no matanjaka satria ao anatin'le izy tsy mitombona tsara ny fiarahan'ny exécutif anakiroa manao an'izay resaka offensive médiatique sy ny any isan-karazany ao anatin'ny fanjakana izay lasa ohatrany misy disadisa ny fiheveran'ny olona ny zavatra misy ao ampitarika anakiroa de lasa mrana maninona de ny rumeur ny be dehibe raha mandeha ndray manima de efa changement total na gouvernement fa tsy zao tsony de lasa sahira lasa zany no géreny eto amin'ny firenena nefa za zao mahita ny hoe sarotra be zany de raha voafandrika am'izany ny fanjakana de miditra ao anaty piège anakiray am'izao avy anao no fanololo hoe fa tratritsika amin'ny nanahirana nametrahana prime ministre nanahirana miteraka problème amin'ny fanalana andrazana mahasoto ao anatin'ny assemblée nationale tsy am'izao fotoana zao nisina fikorotanana ao anatina resaka fifandombiasana tsy voahevitra ao anatina fanjakana am'izany zany nolaovako hoe tokony isy firaisakina angeza be hitataritra avy ty velana ao anatin'ny exécutif anakiroa sy ny mpitarika rehetrarehetra eto amin'ny firenena fa tsy mandeha samy maka ho azy am'izay lalana tokony hitondrany azy ao zany nolaovako anao hoe problème structurel misy eto fa ny tokony hanao réforme aingana ho any fitondram-panjakana zany ny mamaika azy ary zay ny andrasan'ny vahoaka ka raha vao miresaka jirama no tsy jirama fotsiny problème eto jereo ny fanalana fako eto Antananarivo ary faran'izay madinika aza faran'izay madinika aza mety apoka ny tsisy antony zavatra eo ane na de io resaka embouteillage eto Antananarivo le teraka problème io de tsy mahitsahitana vahaolana mihitsy le izy ny sarety atosy tanana ve ny lahatra amin'ny moterany ampovoanarabe de mba azonao vinavinaila ve zany inona moa zany nitondrana automobile raha tsy ndo andreo sarety dolidolo tsika menakavy raha zany de tsy misy manao réforme anaray azy foatra mandeha ho azy zay zavatra zay nefa zany mety apoka tampoka explosion sociale amy zavatra tsisy antony ny fanjakana zany tokony heritrehitra faran'izay madinika zany am'zany ary heritrehitra zavatra réforme maika hoe inona ny problème ato mifako moa de tsy resahana tsony erany Antananarivo sy ny tanan-dehibe sasany mba zany zavatra zany zany zako anao hoe tsy jiramahare io fa zavatra hitadiavana vahaolana maritra ny financement Madagasikara tsy voatery tsy maintsy akontoa 90% na 70% amin'ny any velantsika fa maninona raha ijery any zavatra hoe inona ny réforme maika tokony atao ampifantarina vahoaka ny elabe zany zao tompoko ny réforme ataonay de matoko isanareo mino am'izay nareo fa ho avy zay amboatra n'lisy maharopery ny vahoaka raha izay fa le zay tsy izy vahaolany tenenina délestage de délestage tapaka ndray ny rano zao efa manomboka tsy zaka tsony lizy de efa manina mivoraka ny losa marainy satria tradrandray ny rano sa tsy afaka andro sa afaka sakafo sa afaka sotro rano zay nalovako anao hoe ioa
mila fandamina akapobe ny atao firenena. Enerzy zay ihany koa no etsika mamarina an'ity fandarana ity androany misaotranao Andriamatoa Gilbert Rarzatovo nanaiky mivahiny tato amin'ny matv tamin'ity alina ity. Ya zay ary no manakatona tanteraka ny fandarantsika amin'ity androany ity isaorana ireo teknisiana tsirairay niarana natatosa ny fandarana l'actualité androany zay no manao velomanareo ary manasanareo hatrany anaraka hatramin'ny faran'ny fandarana rehetra eto amin'ny fahitalavitra matv. Veloma ry tompoko.